ilay tompo andriamanitra ilay ray zay be fitiavana no fasiana ampitantana komaeretsa ry sekoly movondona sosay tsy ananaia aniasa falabeazana abandesonany taminasana sekoly mahaleta tsara iana mandrapiavin'ilay tompo jesosokina izy no hitarikaosa favolobelona tsemenatra komaeretsa ry sekoly movondona sosay tsy ananaia aniasa falabeazana abandesonany taminasana sekoly mahaleta tsara iana mandrapiavin'ilay tompo zay sarana lay fanahy imasinany no ampahelinanzananzane komaeretsa ry sekoly movondona sosay tsy ananaia aniasa falabeazana abandesonany taminasana Falmiraba atsika mianakavy afaka malalatra ity pasika ny taona 2024 ity fa vavony Kristy pasika ho atsika ary efa nitsangana tamin'ny maty Kristy fandresena ho antsika. Koa dia falmiraba atsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo any tokantrano any ary manonona ny fiadanana Tompo izay nandresiny fahafatesana ary manonona ny fifaliany tamin'ny mpianatra manao hoe finaritra. Dia ny Tompo Jesosy ny ampahirantsika ry havako. Pasika ny andro any tokantranontsika no miaraka mankalaza ny Tompo ary inona fa manodidina ny fahitalavitra ianao na ny finday na ny fitaovana maro samihafa izay ahafahanao mifandray aminay tahaka izao amin'ny fiangonana tahaka izao dia miarahaba anisam-pianakaviana arak'izany ry havako malala. Isaotran'ny Tompontsika noho ny famindram-pony sy ny fitiavany satria tratry ny pasika ny taona 2024 pasika hafakely ry havako satria tsy aty antranon'Andriamanitra isika fa ny atokantrano mankalaza ny Tompo noho ny fandresen'ny fahafatesana nefa raisintsika ao ny zavatra rehetra miara-miasa mahasoa noho izany dia raisina koa ary raiso ho fampiombonana anao ao atokantrano izao pasika imbonantsika mianakavy izao. Ny salamo ry havako malala fa370 ny salamo fa370 no idirahantsika ny Tompo sy ankalazantsika an'Andriamanitra. Ny salamo fa370 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy. Ny andininy voalohany dia hovakin'ny mpitandrina. Ny andininy faharoa kosa vakinao. Ny andininy fahatelo vakin'ny mpitandrina. Ny andininy fahaefatra vakinao ny tokantrano any. Ary toy izay antrano mandrapatonga ny andininy fahasivy ifandombiasantsika vakina izany salamo fa370 zany ry havako malala. Ampitombona aminao mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Iompo hidera ny Tompo isika ry havako. Haleloia! Mideray anareo mpanompon'i Jehova, mideray ny anaran'i Jehova. Hatramin'ny fimpisahany masantroka hatramin'ny filetehany no hoderainany ny anaran'i Jehova. Iza no tahaka an'i Jehova Andriamanitsika izay mipetraka any amin'ny avo
manangana ny malahelo hiala amin'ny vovoka izy ary manandratra ny manitra ho afaka amin'ny zezika. Mampitoetra tsara ny momba izy fa mahatonga azy ho renjaza mifaly. Haleloia. Amen. Ny hira fa 970, ny hira fa 970, andininy voalohany sy ny andininy fahatelo no ataontsika ry havako. Hira fa 970, andininy voalohany sy ny andininy fahatelo no ataontsika ho vavaka fidirana isaorantsika n'Andriamanitra no zao Pasika izao. Ivavaksika. Tompo misaotra anao zahay fiangonana. Misaotra anao ny zao tontolo zao zay zanakao. Ny fiangonanao zany. Zay nomenao ny fitiavanao. Ary nandray zany tamin'ny finoana satria nitsangana ho velony ianao. Misaotra anao fa marina ny teninao hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho vezy rehetra mino azy fanafenana mandrakizay. Nandresy ny fahafatesana ianao ary nandresy ny fahafatesana ho anay. Velona trapam-jenizay ankehitriny. Velona ao anatin'ny fisaoana sy ny fankalazana anao. Dia endreto izay Tompo miombo-po, miombo-panahy, miray saina, miray fo, miara misaotra anao noho ny amin'ny fitiavanao, miara mankalaza anao noho ny amin'ny famindramponao, ary miaraka midera anao noho ny amin'ny fahendrenao. Dia atao fanatitra manompofina kasitrahanao ny fiombonana eny tokantrano any, ny fiombonany mpino rehetra amin'ity Pasika ity, mankalaza anao Andriamanitra. Naiza naiza Tompo anio amin'ity andro ity, ankalazana sy hiderana anaranao Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy Tompo nandresy ny fahafatesana. Atreo reny, raha koa fa fahasoavanao reny, mba ho tsapany ny sambatan'olona amin'izao Pasika izao, fa fandreseny ianao, fitiavana ianao, famindrampo ianao, fifaliana ianao. Dia meteza pahiry anay Tompo, meteza hitahiry anay amin'ny finoana amin'izao Pasika izao. Noho ianao Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Aoka no tsika dia avako malala ny teny zay manambara ny sitrapon'Andriamanitra amin'ity Pasika ity. Andriamanitra tsy nanindry antsika ho amin'ny fahatezerana, fa mba azo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay maty hamonjy antsika.
mba hiarabelona aminy isika na mahatsiaro na matory fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro tsy any alina na ny maizina isika koa dia aza mba matory toy ny sasany isika fa aoka iambina ka ao ny tena fa homo miaraka amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana tsy izao intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Ny hira faharoa amby efapolo amby zato, ny hira faharoa amby efapolo amby zato, andininy voalohany driavako no ataotsika. Hira faharoa amby efapolo amby zato, andininy voalohany. Manoloana ny sitrapon'Andriamanitra ry havako malala dia ndeha isika niheritena eo anatrehan'ny Tompo ary iaiky ny tsy fahatanterahantsika. Nanavanantsika ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy zanaky ny fahatezerana isika fa zanaky ny famonjena. Ary satria zanaky ny famonjena dia efa miarabelona amin'ny Tompo zany ka tsy matory satria zanaky ny famonjena dia zanaky ny mazava zany dia miambina tsara, mijoro vavolombelona tsara ary miaina ny fiainana kristianina. Maloza sitrapon'Andriamanitra zany dia itsika hivavaka ry havako, hifona amin'ny tsy fahatanterahantsika. Hivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanamasinao, misaotra anao zahay fa tsy nanendry anay ho zanaky ny fahatezerana ianao, fa niantso anay ho zanaky ny mazava ary ny zanaka ao malalanao no nirahinao ho faty eo amin'ny azo fijaliana nirotsaka ny rano ny vidianana anay ka mahatonga anay ho marina eo imasinao Andriamanitra. Reto anefa izahay tsy mendrika koa zany fitiavanao zany. Nanafatra anay ianao tsy ho kristianina variana matory ity amin'izao tontolo izao fa miambina tsara, matoky ny fitiavanao, tsy miantehitra amin'izao tontolo izao fa miantehitra amin'ny fahasoavanao. Ko amin'izao Pasika izao Tompo, mandray ny fahaveloman'ny Tompo fahavelomanay izahay, ka raha misy nampalahelo anao, nampalahelo ny hafa, nampalahelo ny fiarahamonina nataonay dia angatahanay fifonana. Avelao heloko izay Tompo, amin'ireo fo izahay, aoka ho tsapanay ny fitiavanao. Sasao madio izahay ho afa-keloko, diovy izay ho afa-pahotana amin'izao Pasika izao. Efa maty ny solo anay ny zanako malalanao, dia aoka Tompo, tsy ny tsy fahatanterahanay, tsy ny fahalemenay no hitanao eo aminay, fa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy zanakao. Avelao heloko izahay Tompo, noho ny amin'ny rano Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Ny fihirana fanampiny faharoapolo ry havako no ataotsika. Ny fihirana fanampiny faharoapolo no ataotsika ry havako malala ho fifonana.
rehefa ko malala raiso amin'ny finoana ny famelan-keloka atolotony tompo anao ankehitriny dia ho anao izay mibebaka marina, ho anao izay men'ny tompo izao pasika izao, ho anao izay any tokantrano any ary mibavaka amin'ny fiangonana dia raiso amin'ny finoana izao famelan-keloka atolotony tompo izao. Hoy ny soratra masina: fa raha fony mbola fahavalo azy isika no nampihavanana tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany, maika ny amonjeny antsika amin'ny fahavelomany ankehitriny raha nampihavanana, ary tsy izany ihany koa fa mifaly amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay nahazontsika ny fihavanana ankehitriny. Fa voasoratra hoe izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika: Andriamanitra niraka ny zanany lahy tokana tamin'izao tontolo izao mba havelona antsika amin'ny alalany. Voavelany elokao ny amin'ny Jesosy Kristy tompontsika noho ny anarany masina. Halleluja, amen. Sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Ny hira fa 270, hira fa 270, andininy voalohany sy ny fahadimy ataontsika ry havako. Hira fa 270, andininy voalohany sy ny fahadimy ataontsika. Efa resy sao na dia ny fahasanasa. Afaka malala ny olona voavela eloka marina, ny olona mandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy azy, ny olona mino ny famelan-keloka natolotra tamin'ny alalan'i Jesosy, dia samy mijoro vavolombelona ka manambara pahabe maso ny finoana an'Andriamanitra ray, an'i Jesosy zanaka sy ny fanahy masina, ary mino ny fiangonana izay iraky ny tompo ty amin'izao tontolo izao. Ka andeha antsika ry havako iombona amin'ny fanekem-ponoana apôstôlika izay tonononao any tokantrano any ho mariky ny fandraisanao famelan-keloka sy fijonao vavolombelona. Ko andeha iombona amin'ny fanekem-ponoana apôstôlika antsika ry havako malala. Mino an'Andriamanitra ray tsy to. Amen. Rehefa koa malala tonga eo amin'ny fotoana izay amankina ny soratra masina isika
voalahatra araka ny beritropa tonga amin'ny fotoana izay amankina ny soratra masina voalahatra araka ny beritropa ny efitsika amintsika riavako anao an'ira izay efa nomaniny a ny antokopira maintomolaly eto ambolo tantely ary de aorian'izay hitsangana kosa reo tomponanjara hamaky izany soratra masina izany riavako.
ry ava-malalao amin'ny tompo zao tsika dia tonga eo amin'ny fotoana izay amakina sy adrenesana ny soratra masina. Mialoha ny amakina ny teny dia mbola hiara hiombomavaka isika. Ry tompo Andriamanitra eo, misaotra anao zahay amin'ny nanomezanao anay andray tombonandro sy fahasalamana. Mbola ahafahanay miaino sy mamaky indray ny teninao amin'izao andro fandresena izao dia ny andro baka. Enana izany teny izany hitondra herim-panahy sy finoana vao indray aty anatinay tsirairay avy. Mangataka koa izahay ny hanomezanao hery ny mpanomponao izay nofinidinao mampianatra sy ilaza ny hevitry ny teninao ho voninahitry ny anaranao irery any. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Ry ava-malala amin'ny tompo, ny soratra masina ny teny iovakiana dia ny ao amin'ny testamenta taloha dia ny Joba. Joba toko 7:20 andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Ho tohizantsika izany amin'ny epistily voalohany ho an'ny Korinto dia ny Korintianina voalohany toko 5:20 andininy 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Ary faranana amin'ny filazantsara nosoratan'i Marka toko 9:20 andininy 7 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita izany dia irana mamaky amin'ny anaran'ny tompo. Ka raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavitray ka hitsangana any amparany eo ambonin'ny vovoka izy. Ary rehefa alevina no ototro izao simba izao sady afaka minofoko aho dia ahita an'Andriamanitra. Eny, izao no ahita azy ary ny masoko no hijery fa tsy olo-kafa. Efa matim-paniriana ny saiko anatiko raha hoy ianareo andeha ny endrika azy fatratra isika fa hita ao anatin'ny fototry ny hameloka azy. Dia matahora ny sabatra ianareo fa ny fahatezerana dia eloka miendrika ny hova lihan-tsabatra mba ho fantatrareo fa misy fitsarana. Mbola hotohizana ny vaky. Mbola hotohizantsika ny vaky ny teny soratra masina. Korintianina voalohany toko 5:20 andininy 2:20 hatramin'ny 7:20. Ary raha Kristy notoriana fanatsangana tamin'ny maty, ahoana no ilazan'ny sasany eo aminareo fa tsy misy ny fitsangana amin'ny maty? Fa raha tsy misy ny fitsangana amin'ny maty, na dia Kristy ary dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toro-teninay ary foana koa ny finoanareo. Ary dia hita ho vavolombelona mandaingany amin'Andriamanitra izahay, satria efa nilaza fa Andriamanitra no nanangana an'i Kristy, nefa raha tsy hatsangana amin'ny maty dia tsy mba natsangana izy. Fa raha tsy hatsangana amin'ny maty, na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Dia very koa izay efa nodomandry eo amin'ny Kristy. Raha amin'izao fiainan'izao ihany no anantenantsika an'i Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Nefa tsy izany, fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ho santatry ny efa nodomandry. Ary satria ny olona iray nisehon'ny fahafatesana dia ny olona iray kosa no nisehon'ny fitsanganan'ny maty. Fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adamo no haveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy. Nefa samy amin'ny filaharany avy, Kristy ny santatra. Rehefa afaka izany dia izay ihany Kristy amin'ny fiaviany. Eo am-pitsanganana no amaranantsika ny vaky teny. Ao hitantsika eo amin'ny filazantsara Marka. Marka toko 9:20 andininy 7 hatramin'ny 20. Ary rehefa nitsangana tamin'ny marain'ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena. Ilay namoahany demonia 7 izy. Ary Maria nandeha ka nilaza tamin'ireo efa nomban'i Jesosy izay mbola nisaona sy nitomany. Ary izy ireo na dia nandre aza fa velona izy sady efa hitandra vehivavy dia mbola tsy netin'iny ihany. Ary tao aorianan'izany Jesosy dia niseho tamin'ny endrika hafa tamin'ny roa lahy aminy izay nankany an-tsaha. Ary izy ireo nandeha ka nilaza tamin'ny namany fa na dia ireo aza tsy ninonoko. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny 12 lahy Jesosy raha nipetraka ny inan'ireo ary izy nanome tsiny azy noho ny tsy finoany sy ny amafiny fony.
satria tsy nonono ireo fa efa nahita azy rehefa nitsangana izy. Ary hoy izy taminy: mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no elohina. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino: amoaka demonia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, andray mianarany izy, ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy ampaninona azy zany. Ametra-tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Ary Jesosy Tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasaka nitoro-teny eny tontolo eny, ary ny Tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Amen. Ray Masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Iroso amin'ny toro-tenitsika dia afaka malala ka hanao ny hira izay efa nomany ndraiky kosa izao ny chorale Ambotantely. Ny chorale Ambotantely hanao ny hira izay efa nomanany ary dia iroso amin'ny toro-teny isika riavana.
Afaka malala manohy ny fanononana ny fiadanana ny tompo aminao any atokantrano any. Ary amin'ity aladiny Pasika ity dia ny soratra masina na ny perikopa izay voalahatra hotsika ho vakina no anakinana ny toroteny. Ka ny Koritianina voalohany toko 5:10. Ny Koritianina voalohany toko 5:10, ny andininy 7:20 no anakinantsika ny toroteny. Mivako toy izao amina ran'i Jesosy zany dravako. Raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika ny Kristy, dia manitra indrindra noho ny olona rehetra isika. Raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika ny Kristy, dia manitra indrindra noho ny olona rehetra isika. Ity taratasy ny Saint Paul ho an'ny Koritianina ity rehavako malala, ny Koritianina toko 5:10 zany, dia manazava amin'ny atsipiriany ny momba ny fitsanganany tena amin'ny maty. Manazava ny fizotrany zany ny fitsanganany tena amin'ny maty, ary manizingizina fa foana mihitsy ara ny toroteny, foana ny fampianaran'ny fiangonana raha toa ka tsy nitsangana tamin'ny maty Kristy. Andiny 20 dia manazava izy, raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toroteninay ary foana koa ny finoanareo. Dia ova volombelona mandainga ny fiangonana raha toa ka tsy nitsangana tamin'ny maty Kristy. Dia ity toko 20 ity mihitsy no azo lazaina hoe anankiray amin'ireo andiny soratra masina iorenina ny fanazavana ny fitsanganany tenany maty sy ny zavatra hitranga amin'ny andro farany, amin'ny fotoana izay avin'ny tompo ety amin'izao tontolo izao. Andiny 20 ary dia maningana ary toy ny rehefa mitantara lava momba ny fitsanganany tena maty ny apôstôly Paoly, dia toy ny manisy folo teny kely eny anelanelany ary toy ny manaitra ny fon'ny kristianina tany Korintiny hoe razanjata taraiko aminareo zany ange dia mitombony. Fa izao raha amin'izao fiainan'izao ihany no anatenanantsika ny Kristy dia manitra indrindra ny olona rehetra isika. Afako raha toa ka jerena amin'ny atsipiriany tsara ny voambolana nampiasain'ny apôstôly Paoly, dia ilay teny hoe manitra dia tsy ilay manitra hoe amin'ny lafiny hita maso hoe tsy miakanjo, sanatria tsy misakafo, tsy manana tranony, tsy izay loatra, tsy lafiny materialy loatra. Fa manao ny apôstôly Paoly hoe raha toa ka izao fiainana hita maso izao ihany no iandrasantsika na anatenantsika any Kristy, dia tena farak'izay olona mampalahelo isika. Mampalahelo be isika raha ohatra ka hoe ny lafin'ny finoantsika ka finoana tsy mieritreritra fa tsy ny fiainana hita maso ihany, dia mampalahelo isika. Mametraka zany ny apôstôly Paoly tia hanitatra ny finoan'ny olona ho tsy finoana ho amin'ny fiainana eto tany ihany, fa finoana misokatra kokoa amin'ny fiainana mandrakizay.
satria nysoratra masina manazava ny soratra masina ambetentsika zany reavako malala dia andeha itsika hijery tranga vitsivitsy efatra tsy maninona vitsivitsy na dimy izay misoratra masina ka ahitantsika karazan'olona na olona nampalahelo satria teto amin'ity fiainan'ity ihany mba nanantenany an'i Kristy ary enga tsy ho anankiray amin'ireo tsika ry havako malala enga tsy ho anankiray amin'ireo tetontsika hoe efatra na dy be dia be ampolony maro anjatony ireo karazan'olona mety ho tratra ny titenen'ny apôstôly Paoly ity hoe eto amin'ity fiainan'ity ihany nanantenany an'i Kristy ka dia mampalahelo be izy dia tsika ry havako ijery araka volaza teo tranga vitsivitsy olona vitsivitsy zay ao anatiny antsona hoe mampalahelo ka mba tsy ho tratra an'izay any isika mba tsy ho ray amin'ireo itsika sanatria voalohany dia hitatsika ao amin'ny tantaran'ilay lehilahy anankiray Luka toko faharoambin'ny folo manomboka amin'ny andininy fahatelo-ambin'ny folo misy lehilahy anankiray mba nahita an'i Jesosy ihany izy mba nifanena tamin'i Jesosy ihany izy mba tojo an'i Jesosy ihany izy tahaka ny apôstôly rehetra tahaka andry Matio tahaka andry Jaona mba tojo an'i Jesosy ihany izy fa inona ny zavatra nangatahany tamin'i Jesosy inona ny zavatra nitononiny tamin'i Jesosy ianao zao raha toka manatry maso an'i Jesosy eny manatry maso an'i Jesosy ra-pananao eo foanao izy fa amin'izao pasika zao inona zao ary ny tena mazavatra irinao fa ity lehilahy ity rehefa mba tojo an'i Jesosy izy dia zao ny teniny tamin'i Jesosy Jesosy ianao mahay zavatra rehetra ianao farak'izay marantsaina ary jereny ny olona manaraka anao daholo fa zao Jesosy mba hiangaviako anao mba alamino na ny marimarina kokoa mba teneno ny rahalahyko hizara lovaniko zany hoe tena mafy be mahazo aho satria tokony miaraka mandovo zahay fa dia nalainy samyreriny ilay lova ary dia tsy mihitsy aho ilay lova na nangalarany tamin'ilay lova ka dia zao Jesosy mba hiangaviako anao andana re mba teneno izy hoe mba miay ny anjara lovako dia hoy Jesosy tamin'ilay lela fa iza no nanendry ahy teo aminareo ho mpizara lova mba tonga eto amiketo ihany ianao mba mihony eto amiketo ihany ianao dia ny zavatra angatahanao amiko zava-dehibe aminao tokoa zany fa izao dia zavy no tendrenao ho mpizara lova afaka malala tsy ilay lova ny ratsy tsy ilay nataon'ilay lehilahy nangataka fizarana lova tamin'i Jesosy no tsy nety fa ny tiany Jesosy tenenina dia izao rehefa mba miona amin'i Jesosy ianao inona ny zavatra mahamaika anao ary fe Jesosy dia nanazava hoe tandreminareo sao azo ny fieremana ianareo nisy lehilahy anankiray amin'ny toy ny tantara izay voalazantsika eo nanan-karena be ary rehefa nanan-karena be dia tsy nieritreritra fa tsy ny fiainana eto ambonin'ny tany ka nanao hoe ry fanahiko eo miadana mivokisa ataovy izay asambatra anao nefa niona tamin'i Jesosy ry havako malala mampalahelo io le ambaran'i Paoly manao hoe raha amin'izao fiainana izao ihany ao anatinantsika an'i Kristy dia mampalahelo indrindra isika izany hoe raha ohatra ka ny zavatra mba handrasana ao amin'Andriamanitra dia filaminam-piainana fotsiny eto amin'ity tany mandalo ity raha izay ihany no handrasana ao amin'Andriamanitra hoe ny antony mba hivavahako Andriamanitra ny antony mba hanarahako anao Andriamanitra dia izao za mba milampiana eto amin'ity tany fandalovana ity teo ny apôstôly Paoly hoe raha izay fotsiny dia mampalahelo ianao hoe ny tanjom-piainanao eto amin'ity fiainan'ity dia tompo ataovy mba milamina amin'ny fiainako eto ambonin'ny tany teo ny apôstôly Paoly hoe mahantra indrindra ny amin'ny olona rehetra ianao enga tsy ho izay ianao ry havako malala enga ny vavaka ataonao na ny finoanao tsy finoana mangataka amin'Andriamanitra ho filaminam-piainana vetivety eto amin'ity tany fandalovana ity fa ny faharoa ry havako malala hitantsika indray ao amin'ny Luka toko fahatelo-ambin'ny folo dia maka nisy boka folo lahy niezakazaka ny anatinan'i Jesosy
matsiaro ho voahiriky ny fiarahamonina fantatrareo fa ny boka tamin'ny andron' Jesosy dia tsy mba tahaky ny olona salama ary tsy mba tahaky ny aretin'ny andavanandro fa voahirika tokamonina ny velan'ny fiarahamonina tsy mahazo miditra ao anatin'ny fiarahamonina akory azy mafy ny confinement mahazo antsika voahirika ny anaty fiarahamonina ary tsy mahazo mifandraina amin'izana amin'izy ary rehefa mandalo fiarahamonina sendra hiakatra retarana dia mitondra lakilosy dia sady miantsantso manao hoe boky mitondra lakilosy dia tazan'ny olona hoe misy boka miakatra fa miatata olo aloha dia miataka ny fiarahamonina ary dia mametraka vola sy zavatra eny an-dalana eny na manolotra vola sy zavatra mofona hanina amin'ny hazo tahaka izany rehefa komalala nahazo ny boka ary dia nisy boka folo miantso an'i Jesosy hoe mbasitrano izay Jesosy na tsiary hoe Jesosy fanasitranana Jesosy mahay manasitrana Jesosy mahay zava-mahagaga dia niazakazaka arakany amin'i Jesosy dia nisitranony Jesosy nanasitrana zay no hitany reto boka reto ary dia nisitranony Jesosy tokoa izy fa ino no nitranga rehavako malala rehefa sitrandreo boka folo reo dia verina tany amin'ny tokantrano nisy azy avy fa nisy anankiray tamin'ireo folo ray monja no niverina nisaotran' Jesosy niverina nisaotran' Jesosy hoe sitran'izahay tamin'ireo folo dia iray ihany no nisaotra ary ilay ray ihany no nitenenan'i Jesosy manao hoe mandeha any ianao ilay ray ihany nahazo tsodrano hoe mandeha any ianao ilay anankiray niverina ray am-pafolo no niverina tany amin'i Jesosy ka nahazo tsodrano nanao hoe mandeha any ianao tsofina rano ianao ho sambatra ianao ny finoanao nahavonjy ianao milaza fa voavonjy ianao ny anankiray ihany rehefa koa malala ny tenin'ny apôstôly Paoly raha amin'izao fiainana izao ihany no anatenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika inona no heviny raha toka tahaka ilay boka 5 no inona mba nanatenany an'i Jesosy fa asitranana vetivety afaka fangiry firiana vetivety zay ihany mba nanatenany an'i Jesosy hoe afaka fahoriana vetivety aloha milamina vetivety sitrana vetivety ny aretiko fa raha avantany vao sitrana dia tsy mila ny famonjen'i Jesosy tsony rehefa ao anatin'ny fahampiretako dia fantatro Jesosy fa rehefa ao anatin'ny zavatra ao ambadika izay fahampiretako izay dia tsy fantatro tsony tsy mila ny Jesosy tsony fa ny aretiko ihany ny tena ilako an'i Jesosy za voahirika ao anatin'ny fiarahamonina ihany ilako an'i Jesosy za mandalo zavatsarotra ihany ilako an'i Jesosy ao arinan'izay veloma ianao Jesosy zay ireo 5 tao anatin'ireo boka folo ny anankiray ihany na tsy ary manao hoe tsy ampy amin'ny fanasitranana Jesosy fa tena mila famonjena feno mila fiainana feno dia enganeravako malala ho tsy tahaka izany koa ianao zava-dehibe ny hatsapahanao an'Andriamanitra ho mpamonjy amin'izao toezavatra zao fa aza mietreritra maneo satria ao anatin'ny sarotra ianao dia Andriamanitra mpamonjy anao anatin'ny sarotra ihany ny ilainao hoe nilako anao Jesosy tena ao anatin'ny sarotra dia amin'ity ihany mba ilako anao fa manaraka indray aloha iny aloha tsy mila anao tsony rehefa mpapavotsy dia izay ihany ty re mandeha ty ihany amin'ny mamila anao tsy zay rehefa koa malaza raha izay dia ho ny apôstôly Paoly manao hoe mahantra sy mampalahelo noho ny olona rehetra isika fantatro fa tsy zay ianao rehefa koa malala fantatro fa izao pasika izao tsy zay isika tsy ilay hoe satria ao anatin'ny zavatsarotra ianao ao anatin'ny valana retina na ao anatin'ny zava-manahina isan-karazany dia izay ihany no andrasanao amin'ny tompo aza izay ihany andrasana amin'ny tompo fa ny fatelo rehefa koa malala hitantsika ndeha ataontsika koa hoe ohatra anankiray mazava ao amin'ny Mateo 5:20 nisy lehilahy anankiray zakazaka nanatona an'i Jesosy nanao hoe Jesosy nomboka amin'ny 5:20 Jesosy lazao aho mpampianatra ianao raby ianao mahita ny famoasanao ny tenin'ny soatra masina dia variana Jesosy tena mihina fa iraka Andriamanitra ianao fa izao Jesosy mba lazao aho hoe inona no ataoko andovako ny fiainana mandrakizay mazava zany mba tia andova ny fiainana mandrakizay lay tovolahy tena zakazaka nanatona an'i Jesosy inona no ataoko andovako ny fiainana mandrakizay
dia nanatina azy Jesosy. Efa najainao ny tahaka izao ny didin'Andriamanitra, efa najaiko izany rehetra izany. Dia hoy Jesosy taminy, mandeha any ianao amin'dio ny fanananao dia omeny malahelo ary avy anaraka. Ary dia nandao an' Jesosy tamin'ny alahelo ity lehilahy ity manao hoe tsy izay nandrasako Jesosy, tsy izay nandrasako, tsy le anaraka anao no ndrasako, fa ny andrasako dia izao fiainana mandrakizay izay tsy miaraka aminao Jesosy. Raha koa malala enganimba tsy ho zany ianao, mieritreritra fa ny fiainana mandrakizay dia azo amin'ny alalan'ny fahafantarana fotsiny ihany, fa tsy amin'ny alalan'ny fanarahana ny Kristy, amin'ny alalan'ny fahalalana. Ho lehilahy manao hoe voatandroko daholo nke zany rehetra zany, fa ho Jesosy tsy voatandrinao dia izao tsotra be ny fitiavana. Vitanao ny zavatra rehetra fa tsy vitanao ny fitiavana. Tsy nahafoy ianao, tsy mba navita ny aritra ianao, tsy mba navita nanao takon'ireo apôstôly. Hoy Jesosy avy anaraka, tsy te ho faty antoka mihitsy tamin'ny lafiny materialy ity lehilahy ity. Raha koa malala, raha amin'izao fiainana izao ihany no nantenantsika ny Kristy dia mampalahelo isika. Tiany'ity lehilahy ity loatra ny fiainana eto amin'izao tontolo izao, nefa tiany koa ny fiainana mandrakizay. Hoy Jesosy tsy izay ka, tsy izay, tsy voatery hifanohitra akory ny fiainana eto amin'izao tontolo izao sy ny fiainana mandrakizay, fa tokony ho tianao lavitra kokoa no ny fiainana eto amin'izao tontolo izao, ny fiainana mandrakizay. Dia ity lehilahy ity nasain'i Jesosy ny safidy ary satria tia loatra ny fiainana eto amin'izao tontolo izao izy, nanan-karena be izy, nanana-zay rehetra nylaina izy. Dia hoy Jesosy, raha isoroko aminao reo dia mbola tia ihany va ianao? Dia hoy lehilahy manao hoe tena tsy tianao fa aleoko mijanona amin'izao manan-karena izao dia tsy mahafantatra anao. Dia avy koa malala eto amin'izao tontolo izao ihany no nantenana fiainana. Eritreretina manao hoe avela misafidy ianao zany tahaka ity lehilahy ity, atao hoe manana zavatra rehetra ianao ka asain'ny tompo misafidy, manao hoe inona ary ny tianao hifiainana eto amin'izao tontolo izao sa ny fiainana mandrakizay miaraka aminy. Dia ino ko fisafidy ianao manao hoe Jesosy tsy mampaninona mihitsy na alainao ary daholo ary rehetra izao, fa ny fiainana mandrakizay ny tiako. Kanefa rakaraky ny itiavanao an'i Jesosy amin'ny fiainana mandrakizay, ny voamaika hanomezan'ny tompo anao izay ilainao eto amin'ity fiainana ity. Zay mahatonga ny tompo ny teny hoe izay rehetra mahafony ny ainy ny mahavonjy azy, fa izay mifikitra amin'ity zao tontolo izao ity ny mahavery azy. Raha amin'ity fiainana ity ihany ravako malala no anantenanao an'i Kristy dia no endrasanao an'i Kristy dia mampalahelo ianao. Fa raha ravako malala ohatra anankiray koa dia nitantarana ny asa Safira, asan'ny apôstôly toko 5 ahitsika jerenjery. Ny asa Safira dia pino, dia napino, nahita ny atao hoe fiainany antsoina hoe olona manana ny tompo. Dia indray maka amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 manao antsoavo ny kristianina, ny fiangonany apôstôly hoe andao io-mpananana isika, andao hiaina ny fifampizarana, ka izay rehetra mba hanananareo dia eto ity. Dia tonga ny asa Safira, samy mitondra izay mba hanjara brikiny teo daholo ny olona rehetra, fa tonga ny asa Safira izy mivady. Dia efa resaka tany an-trano izy mivady, asa izay ondresahany tany azonao vinaniana fa vokatry ny asany tety no asehony asan'ny apôstôly. Matry manaingana loatra zany ndresy, fa raha aleo ny apahany amin'ny volantsika ihany no entina. Hoy izy mivady, apahany ihany no entina ao amin'ny aiza ve dia hoentina ny daholo mividy ny volantsika eto tokantrano ato ve dia hoentina any amin'ny tongotry ny apôstôly, hoentina any amin'ny apôstôly, dia ny sasany hihinana fotsiny, ny sasany tsy hanao ninina, ny sasany hitavana fotsiny, dia itsika ve dia be dehibe no entintsika any. Aleo mba ny apahany ihany dia ny apahany ihany no entina any, ka moa zany misy fahatsoana. Dia tonga teo amin'ny tongotry ny apôstôly,
ny apôstôly paoly leo daholo fa izy rehetra eny tompoko leo daholo eny tompoko miavako malala fantatry ny apôstôly fantatry ny fanahy masina fanandainga izy mivady tsy izy mivady tsy izy mivady nge tsy nanometsy zay no diso hoe azo natao tsara no nitsora tamin'ny apôstôly manao hoe tena mbola mba tsy fony ala izy fa ity ny apahany fa nampiriminay any an-trano no nitoejavatra ohatr'izao fety ny avako malala lay fiatsaram-bena tsy lay nandainga tamin'Andriamanitra io daholo fa ny nananao io daholo ny nananao fona daholo fa nananao foiko daholo omen'Andriamanitra daholo fa zay rehetra ananao omeko daholo kanefa ny avako malala tsy zay satria nahoana satria natahotra ino nampatahotra azy tsy natoky na ny fitantanan'ny apôstôly tsy natoky ny hoe ny fihana miaraka amin'Andriamanitra ke fa afenona mandrakarifa raha ty amin'izao tontolo zao ihany ao natenanao any Kristy dia mahatra noho ny olona rehetra ianao apôly zany hoe tahaka ny any azy safira ina ny fahatsony izy roa tsotra be ry avako malala mitrehitra izy roa fa tsisy zany fitsaran'Andriamanitra zany mitrehitra izy roa fa tsy fantatr'Andriamanitra ny zavatra rehetra mitrehitra izy roa fa ao ambadika zao zavatra zao fiombonana zao ambadika lay fifampisarana sao dia sanatry izy krizy de rehefa aveo ka sao dia tsy fantatra fa asio hoanina aloha aprimy kely aloha miavako malalo pasika ny andro inona ny afatry ny tompo anao ny entina mampaela anao dia ny tenin'ny Luka 10 nangon'ny Luka momba ny vavy naniraka n'ilay 70 lahy Jesosy dia miverina ilay 70 lahy andeny ny 70 dia niteny tamin'i Jesosy manao hoe Jesosy tena miaiky zay dia ahoana ho Jesosy tena miaiky zay fa na ny demonia aza manaiky ny anaranao miaiky ny fandreseny zay miaiky ny fiainana kristiana zay fa na dia ny demonia aza manaiky ny anaranao raha tsorona amin'ny fomba azahoantsika azy dia zao miaiky zay Jesosy fa fiainana feno fitahina ny fiainanay ty amin'izao tontolo zao tsapanay mihitsy Jesosy amin'izao pasika izao fa na dia eo aza ny faranaretina mbola mba misakafo zahay tsapanay mihitsy Jesosy fa amin'izao pasika izao amin'izao krizy izao mbola mba mihinana izahay mbola afaka miara-mivavaka izahay mbola miakanjo tsara zahay mbola tsara ny lokanay mbola afaka milalao zahay mbola afaka mifaly zahay afaka mijery tele zahay be dia be Jesosy ny zavatra mbola tsapanay tena miaiky zahay fa tsara Jesosy ny miaraka aminao zay Luka 10 dia hoy Jesosy manao hoe raha ty amin'izao tontolo zao ihany nahitana nanatenanareo dia mahantra indrindra mampalahelo raha izay fotsiny eritreretinareo fiaina kristiana dia mampalahelonareo dia izy tamin'ny andininy faharoapolo manao hoe aza mifaly satria manaiky anareo ny fanahy fa mifaly satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo ry avako malala nydikany ty teny ity manao hoe mampalahelo ny olona na ny kristianina na isika raha ohatra ka eto amin'ity fiainana ity ihany anatinantsika Kristy dia tsy misy hafantahaka an'ilay andiny 7 amin'ny Luka 10 teo hoe sambatra Jesosy mananao eto amin'ity fiainana mandalo ity sambatra zay fa sady mananamana sambatra zay fa tsara ny fiainanay milamizay ty io Jesosy aminao tsia mampalahelo anao raha zay fotsiny amin'izao pasika izao fa ny tokony hifalianao ankehitriny dia izao efa nomenanao zany tsy maninona zava-dehibe zany nomenanao zany ny tombo efa nanometoky anao hoe aza manana inona na inona ny amin'izay hotafianao ny amin'izay hoaninao ny amin'izay hosotronao ny amin'izay rehetra mety ilainao omenanao zany fa izao mampalahelo anao raha zay fotsiny anatenanao fa izao ny falifa voasoratra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny anaranao ry avako malala inona mahatonga antsika ho kristianina tsy mampalahelo dia tsotra ny tenin'ny apôstôly Paoly ianao voasoratra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary aza manaiky amin'ity pasika ity raha tsy zay hoe tompo menao ataolo zavatra zay mety ilaiko tsy maninona zany sotranao fa izao soraty ao amin'ny bokinao ny anarako soraty eo amin'ny fanjakanao ny anarako zay no antsoina hoe kristianina tsy mampalahelo manoloana an' Jesosy amin'izao pasika izao zay mahatonga ny Paoly manazava ny Korintiana 10 lava be momba ny fiainana mandrakizay mitanisa izy manao hoe ny orinany dia hoa hitsoka ny trompetra dia hitsangana ny maty ity nofo ity dia ity mety maty ity andovany tsy fahafatesana
ambara aminao fa mbola izy ny fiainana mandrakizay toy Paoly manao hoe ary ianao mba ahoana ao anatin'izay iditra ao fanjakan'Andriamanitra fa ianao mampalahelo rehetra ka mietreritra tsy mietreritra ny fiainana kristianina hoe ao ambadiky ny fahafatesana misy fiainana. Ny Korintana voalohany toko fadimy folo tapamagnana afaka malala dia i Paoly dia tsy manazava mihitsy. Paoly tsy manazava momba ny alian'ny tsy mino i Paoly tsy manazava hoe makaiza moa ny tsy mino fa ny mino ihany resahan'ny apôstôly Paoly. Zany hoe Paoly zany nyty tokandininy be deaibe ty 7:50 dia tena manokana fotoana lava mamaly ny fanontaniantsika manao hoe tsy kristianina mampalahelo zany fa kristianina miandry ny fitsakana ny tenany maty, kristianina mino ny fitsakana ny fiainana mandrakizay, kristianina voasoratra ao fanjakan'Andriamanitra ry anarako. Dia Paoly manazava hoe zao ny lalana diavinao ambadiky ny fahafatesana. Paoly dia arak'izany afaka malala Paoly dia mitodika amin'ny mino fa tsy mitodika amin'ny tsy mino akory. Zany hoe Paoly dia manazava ny lalan'ny mino. Paoly tsy mandany fotoanany mihitsy manazavany hoe zany tsy mino zany dia ho any amin'ny afo be zany dia any misy takotra ngeza be dia misy ty volony kopakafo tsy ny sisa tsy resahan'ny Paoly zany. Fantatry Paoly fa misy zany. Fa Paoly tsy mitaona ny kristianina hijery ny fahafatesana fa mitaona ny kristianina hijery ny fiainana. Paoly tsy manana toe-tsaina miiba mihitsy ka mitaona ny kristianina hoe andao asehoko anareo ny elo sanatria dia zao ny any amin'ny elo any amin'ny elo any dia misy zavatra mamay be dia any amin'ny elo any koa misy olona misy koa any mpanompon'Andriamanitra tazareo fa mety ho any mihitsy ankoa raha hono mety misy mopera mety misy pastera misy masera ankoany ndraindraika zany dia afaka malala nitorotenitsika. Paoly tsy mitaona ny olona mihitsy hijery ny elo tsy zay eo toy ny te manao inona moa ny hitomana anao hijery ny elo fa atao amin'ny apôstôly Paoly eto afaka malala mba hampiorina anao amin'ny finoana dia atao ny hijery ny fiainana mandrakizay ianao ny lalana andehananao no asain'ny Paoly jerenao fa tsy ny lalana tsy andehananao akory. Zay afaka malala misy an'iren'le olona ataontsika hoe hitatsika tsy fantatro ny tompo moa ny mahalala fa mamperitreritra fotsiny ihany raha mamaky tony tendrotsotra masiny tony isika dia misy indray olona mitanisa manao hoe dia za dia tany amin'ny elo dia nahita tany amin'ny elo dia zao ny zavatra tany amin'ny elo dia namangy dia misy kankana be dia be any dia misy zavatra zany ange efa nilazain'i Jesosy efa nampahafantarin'i Jesosy amin'ny filazantsara hoe zao zany amin'ny elo zany. Dia misy zavako malala kristianina spino dia finaritra mamaky an'ilay hoe fiainana any amin'ny elo dia havako malalo nga ianao ho any sanatria nga ianao ho any eto Paoly manazava fa ny lalana andehananao no asain'ny Paoly mpanjininao dia ny fiainana mandrakizay tsy ny lalana tsy andehananao akory no andalinao fotoana ny mianatra azy fa ny lalana andehananao ny zavatra ho vantaninao ny zavatra ho man'ny tompo anao zay no asain'ny tompo mpanjininao fa tsy ny fiainana tsy ny fahafatesana tsy ny fangiry foriana inona no andalinao fotoana amin'izany. Zay mahatonga amin'ny Paoly eto na indray mandeha azy tsy miresaka ny amin'ny olona ho any amin'ny elo fa ny andanian'ny Paoly ny ranomaitiny amin'ny Korintana voalohany toko 7:20 dia fanazavana mpino hoe hoaizy ianao mino io raha miala ty amin'izao tontolo zao ny miandry ianao fiainana ny miandry ianao fifaliana ny miandry ianao fitsakana ny tena maty ny miandry ianao fiainana mandrakizay amin'ny tompony miandry ianao. Ary amin'ny andiny farany misy izay teny fanevany synoda lehibe ny FJKM amin'ity taona ity koa amin'izany dia miorena tsara. Afaka malala eto mpamarana anao izao pasika izao nandrisy ny fahafatesan'i Jesosy fahafatesana voalohany ndresin'ny tompo ry afaka malala endrika isehon'izany dia ity izao tontolo izao miazona ny finoantsika mihevitra fa eto ihany ny fiainana zay mihevitra ry afaka malala fa eto ihany ny fiainana zay mihevitra fa ny ilan'ny fivavahana dia ny eto ihany dia zao ry afaka malala fahafatesana ny efarany fiainana. Fa tahaty ry afaka malala fa ny tena antony tsangana ny tompo tamin'ny maty ho anao dia tsy amin'ny fiainana eto ihany fiainana eto kado fotsiny efa omeny ny tompo anao zany fa ny tena mpanjininao dia ty ny fiainana mandrakizay dia matoky medy varotra amin'ny tompo hoe tompo
tahaka nataon'ilay jiolahy to amin'ny azo fijaliana manao hoe tsarovy aho rehefa any amin'ny fanjakanao ianao ka riavako malala ho takatrona be ny fitiavan'ny tompo anao fa nahafatesany to amin'ny azo fijaliana tsy ho anao eto amin'ity tany fandalovany ity ihany fa tonga anao iona aminy ao amin'ny fanjakana ka rehefa mbi ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao amin'ny fotoana hifarana ny azakazaka ity amin'izao tontolo izao zay fandalovana 70 taona 80 taona latany mateza dia iona amin'i Jesosy ka andreny teny manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatriky midira ny fifalian'ny tomponao ivavaka manginikely avako malala ka iaraka hisaotra ny tompo hoe tompo misaotra anao zahay fa amin'ity fiainana mandalo ity dia Andriamanitra ianao mamelona anay miasy miandry ny fiainanay fa mangataka tompo mba tsy mety ihany fa tehirizo ho ny fiainana mandrakizay fiainana ambadiky ny fahafatesana ny lanitra omena ho aza amin'ny fiainako manontolo sy raha miala ity afaka miginitsika avako malala ary andiny tena amin'izao pasika izao ao anatin'izao vavaka mangina izao ary ao anatin'izany nanaovan'ny feotantely ny hira zay efa niomanina ivavaka isika tompo misaotra anao zahay fa nosokafanao ny lanitra hahitanay ny fiainana mandrakizay hovatananay ary efa nanafatra anay ny teninao nanafatra anay ny soratra masina fa ny hita mandalo ihany fa ny tsy hita ny maritra mandrakizay amin'ny alalan'ny finoana no hahitanay ny fiainana mandrakizay efa nampanatenainao anay tanaran'i Jesosy zanakao aza velany ho isan'ireo velona mampalahelo ety amin'izao tontolo izao zay tompo mampalahelo satria manadino fa mbola misy ny fiainana mandrakizay hovatananay mampalahelo satria variana amin'ny tebiteby variana amin'ny famantarana variana amin'ny zavatra ivelany amin'ny finoana fa tsy mahatsiaro fa mpivahiny zahay
mpivahiny amantana fiainana mandrakizay. Atao visan'izay manan-karenam-panahy zahay ka mahatsiaro tompo amin'izao pasika izao fa fiainana sy fiadanana no enana ety amin'izao tontolo izao, fa fiainana sy fiadanana koa no vataninay ambadiky ny fahafatesana. Andriamanitra ray zanaka fanamasolo, reto izay fiangonana amin'izao pasika izao mandray ny fandresenao ny fahafatesana ao anay, dia soraty ao amin'ny boky ny fiainana mandrakizay ny anaranay tsirairay avy, ka amin'ny fotoana iainana isan'andro dia ho tsaronao fa zanakao zahay, ary amin'ny fotoana izay mba ialana ety dia amantana ny fahazavany tavanao zahay, satria efa nanasa ny fitafianay, ny fiainanay tamin'ny rano zanak'ondry, tamin'ny rano Jesosy Kristy zanakao. Voavela heloka izahay dia manana anao, dia mivavaka azy zay tompo ho an'ny tokantrano tsirairay avy ankehitriny amin'izao pasika izao. Azo ataonao misy diso anjara fitahina, azo ataonao misy diso anjara fifaliana, azo ataonao misy variana, azo ataonao kristianina mampalahelo, fa ataovy kristianina manan-karena manana anao, ny ankehitriny eo ambany fitahinao, ny hoavy ny eo ambany fahasoavanao, ny ambadiky ny fahafatesany ao amin'ny fanjakanao. Tsarovany tsirairay avy, arovy amin'ny aretina, arovy amin'ny faharavam-pananana, arovy amin'ny etraketraky ny ratsy, ny tsirairay avy te feo vavolombelona ao amin'ny finoana. Dia ny fiangonanao tompo teriso hoandry sy fiorenany fahamarinanao ety amin'izao tontolo izao, ary mipino tsirairay avy ao anatin'ny fiangonanao ho fanasina sy fahazavana. Dia manankina ny fiainana rehetra eo ambany fitahinao zay Jesosy, na ny firenenay, na ny fiangonanao, na ny fianakavinay, dia samy ankininay ambany fitahinao. Imbolana ilay vavaka nampianaranao anay manao hoe ray anay izay maneny danitra. Amen. Amarana ny fotoantsika ry havako malala, betsaka metraka fanontaniana rehefa amin'ny fotoana tahak'izao ry havako malala manao hoe fa nga pastera tsy misy rakitra, nga pastera tsy misy rakitra amin'ny fotoam-pivavahana, na isaky ny alahady, ny herinandro masina, na mipasika. Eny ry havako malala, any atokantrano anao dia manomana rakitra, dia rehefa tonga ny fotoana aty am-piangonana dia angony dia eto miankina aty am-piangonana hoe ity ny rakitra anay tamin'ny fotoana ny confinement, tamin'ny fotoana ny fihiboana, dia ity ny rakitra anay menakavy kely dia entinay aty amin'ny fiangonana izay homaninao ry havako malala. Fa ny fanoloran-tena ny tena zava-dehibe. Raha misy ahatra ny maninao any atokantrano na amin'ny fiainanao manokana, na amin'izao hoe pasika izao ry havako malala, satria fanatitra io fa tsy rakitra ihany, tena marina tokoa fanatitra dia tokony ho fiainana isan'andro zany, na any am-piangonana na tsy any am-piangonana tokony hatsara fanatitra, marina tokoa. Dia azonao homanina zany, dia rehefa miangona ianao amin'izay fiangonana iangonanao dia atao hoe tia ny rakitra izay nomanina niarahana mivavaka tamin'iny fotoana io, fandresenao ny hoe na dia teo arany zavatsarotra dia tsy takona ny fanoloran-tenanay, tsy takona ny finoanay sy ny fahafoizanay. Ny hira fanampy ny fahadimy ry havako malala, ny hira fanampy ny fahadimy andininy voalohany ataontsika aorianan'ny tsodrano. Hira fanampy ny fahadimy no ataontsika aorianan'ny alohan'ny tsodrano, ary aorianan'ny tsodrano kosa dia ny hira fanampy ny fahasivy ambin'ny folo andininy faharoa. Hira fanampy ny fahadimy andininy voalohany alohan'ny tsodrano, ary ny hira fanampy ny fahasivy ambin'ny folo andininy faharoa ao aorianan'ny tsodrano.
raiso ny tsodrano ary jesosy kristy tompontsika lay mpiandriondry lehibe zay nitondra ny rano fainekena mandrak'izay niala tamin'ny maty no ahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka rehefa niaritra fahoriana vetivety anareo dia izy no ampandresy anareo ampiorina anareo hampatanjaka ny finoanareo mandehana ny fahasoavan'ny tompo. Amen. Ho an'Andriamanitra ireny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia miraha Pasika feno fifaliana ho an'ny isam-pianakaviana, raha fiadanam-po sy fifaliana ary fialan-tsasatry ny Pasika eo mba amin'ny fahasoavan'ny tompo anao. Tain'Andriamanitra ireny tompoko.